eo amin'ny tontolo ara-barotra kosa tombony ho an'i Madagasikara ny fandraisana ilay fivoriana tampon'ny Comeza ankoatran'ny vokany mivantana ho an'ny firenena maro ihany koa ireo mpandraharaha azo tombony amin'ity fandraisan'i Madagasikara ny Comeza ity. Itondra vokatsoa ny varotra malagasy ny fandraisan'ny fivoriana tampon'ny Comeza indrindra fa ilay Business Council izay ataony 12 sy 13 oktobra ho avy izao. Hatreto aloha dia mbola miiba ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Comeza. Tamin'ny taona lasindy dia $7.7 tapitrisa no teti-bidiny entana naondrana raha ohatra ka $2.9 sy $400 kosa ny entana nafarana. Misy les rencontres commerciales na ataontsika le hoe B2B atao amin'io dia isy ihany koa ny dîner d'affaires ary karazana mini exposition amin'izay produit malagasy atao eo. Ka io resaka forum mode zao io zany dia atao hoe zava-dehibe voalohany atao eto Madagasikara le izy satria atsika miteny zao efa firenena opérateur avy amin'ny firenena maro amin'ny membre ny Comeza no tonga eto ao mikasika ny agriculture, ny agro-industrie, ny NTEC, ny import-export, ny produits alimentaires, ny hôtellerie dia ny tena efa tonga moa zany eo amin'ny firenena atao hoe eo amin'ny firenena sivy eo zany no efa namaly ny antso ary opportunité io ho an'ny mpandraharaha malagasy afahana miconclure ny contrat d'affaires zany angambany raha zay no filaza azy afahana mibooster ny resaka exportation sy resaka importation ihany koa ho an'ny Madagasikara. Mpandraharaha anjatony moa no avy eto Madagasikara mandritra io hetsika io. Ankoatra ny fivoriana dia isy ihany koa ny fampirantiana ireo vokatra malagasy mety ho azo ondrana any amin'ny faritry Comeza.